Iverina kely eo anatin'ny tontolon'ny fampianarana isika mpianatra miisa 430 rehefa avy nanaraka ny sampam-pampianarana paramède ary no nanoana ny voka-pikaroan'izy ireo na nanatotosany soutenance de mémoire mpianatra avy eo anivon'ny sekoly ambony IFAG. Mpianatra paramedy miisa 430 avy amin'ny sekoly ambony IFAG no nahavita ny fianarany. Nanomboka androany ary ny fanoana ny voka-pikaroana ireo mpianatra nanoloana ireo mpitsara. Reto zany dia ankizy tato amin'ny formation ana paramedy teto amin'ny IFAG. Misy sokajy anankitelo izy ireo dia ny technicien de labo dia ny sage-femme ary ny infirmier. Nifana nandritra ny telo taona izy ireo. Tokony mivoaka izy ireo zany tamin'ny volana janoary teo fasaingy izao moa zay vao manomboka ny fanaovana ny soutenance satria mbola misy dingana be dia be tsy maintsy natrehana, misy ny paraclinique, misy ny MSP sy ny karazany zay vao afaka mivoaka. Reo ankizy ireo satria ny IFAG paramedy moa tompoko dia manana taratasy ara-dalàna ara-panjakana ny atao hoe agrément d'ouverture sy ny habilitation dia ny homologation. Ka noho izany reo ankizy ireo tokony afaka miatrika ny tsenan'ny asa vetrany, zany hoe amin'ny maradalàna sekoly na eto amin'ny IFAG paramedy dia afaka ireo manao concours any amin'ny fanjakana na any amin'ny privé. Zahay raha teo matokony fahaizandreo ankizy ireo satria nianatra ireo nandritra ny telo taona teny teo na teny kely ary ny fianarany nanao ireo teny amin'ny dingana tany amin'ny stage nandeha ireo tany amin'ny rehetra. Itona dia isorana be dia be ny ministère tompony andraikitra, ny enseignement supérieur, ny ministère ny santé, ny fonction publique zay tsy maintsy miara-miasa aminay université privé moa zany nanampy anay be dia be tamin'ny fahatokavandreo ankizy ireo. Ho fanomezana fahafahampo ireo mpianatra dia tsy mitsahatra manitatra ny sekoly ny IFAG mampitombo ireo efitrano fianarana. Misy ny sampam-pampianarana maro eo anivon'ny sekoly ambony IFAG ity dia ny industriel zany, ny tertiaire sy ny civil, ny informatique, ny paramédical ary ny agronomie.